Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay mandray an'izao fampianaran'izao izahay. Mbola ny pasteur Mahery Razafin-Dralambo Hatrany no mitondra ny fahasoavana ho anao an-tokantrano. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy hatrany iny hitondra fahatakarana sy fahazavan-tsaina amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izay hoentintsika eto androany. Androantsika dia ilaza vaovao indray momba ny adin'ny Russie-Ukraine satria tena hita hoe atahorana hizotra makany amin'ity ady lehibe fahatelo ity mihitsy io ady io. Nanomboka tamin'ny 10 Mai teo izay nandaroan'ny Ukraine na bomba tamin'ny alalan'ny drone ny biraon'ny filoha Poutine natao Kremlin dia tsy nijanona ny enafana mihitsy ny ady. Namoaka didy avy hatrany ny Rosiana natao arinan'io fa akta terroriste ty fanafihana nataon'ny Ukraine ity ka ny valikafatra nataon'ny Rosiana dia namoaka didy ireo député Rosiana. Ny aminona arabatana mihitsy na élimination physique mihitsy ny filoha Volodymyr Zelensky sy ny ekipany. Laza ny filohan'ny fédération Rosiana Igor Kanacheviko fa ny Amerikanina ny konokonona tao ambadika nahatanteraka niny fanafihana ny biraon'ny filoha Poutine iny, ny lavin'ny Amerikanina nefa zany. Ny amafy no zany ny fifaninjehana misy eo amin'ny fifandonana Rosiana sy ny Amerikanina ary eo amin'ny Rosiana sy ny tavaratra teny otanina zany. Etsakilany dia vao maika amin'ny tombo ny famatsiana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukrainianina izay ataon'ny otanina. Manomboka tao aorianan'io fanafihana io ohatra dia ny 9 Mai 2024 teo dia namatsy ny Ukrainianina fiara mifono vy Léopard 100 ny Alemanina ary César 720 no nataon'ny Frantsay. Nanomboka teo dia tsy mitsahatra mihamafy sy mihamahery vaika ny fanafihan'ny Rosiana ny Ukrainianina. Manamafy zany ny filoha Rosiana teo aloha Dmitry Medvedev fa nanomboka eto izy dia optehana tanteraka ny gouvernement Ukrainianina ary amoaka ny fitaovam-piadiana rehetra mifanaraka amin'izany ny Rosiana. Nanamafy an'izany koa ny vice-président Duma Piotr Tolstoy tao amin'ny fahitalavitra LCU hoe optehana daholo izy ny fitaovam-piadiana rehetra izay alefan'ny OTAN ao Ukraine. Tsy manana safidy tsony noho izany ny Ukrainianina fa tsy ny ampitomboana ny fanafihana ny Rosia. Hatramin'izay mantsy dia ny Rosia foana ny nanafika ny daroka bomba ny Ukrainianina fa ankehitriny dia manomboka manafika ny Rosia ny Ukrainianina amin'izao fotoana izao ary mamporisika an'izany fatratra ireo mpiara-miombina antoka aminy. Miliara $2 maro no lanin'ny OTAN ankehitriny amin'ny famatsiana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukrainianina. Eo anatrehan'izany dia maro ny fanambarana miendrika fampitahorana sy fandrahonana menace mihitsy izay ataon'ny filoha Rosiana Poutine amin'ny OTAN. Miaraka aminay io izy ny sinoa ny Iranianina ary ny Corée du Nord ary efa vonona tanteraka izay miaraka ireo hanafika ny tavaratra dia ny OTAN zany, ny Union Européenne ary indrindrindrindra ny Amerikanina. Noho ny fandrahonana sy ny fampitahorana tsy mijanona ataon'ny Rosia dia nanomboka nanao évacuation ny mponina rehetra tao a Zaporizhia ny AIEA izay mpanara-maso ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nukleary satria ao amin'io Zaporizhia io no misy ny tobo nukleary Europeanina anisan'ny lehibe indrindra izay efa hanaovan'ny Rosiana fandrahonana foana fa hodarofany bomba. Nanampy azy nanamafy izany fanambarana izany ny filohan'ny Corée du Nord Kim Jong-un izay nanao fanambarana tamin'ny filazam-baovao tao an-toerana fa momba tanteraka ny Rosia ny Corée du Nord ary mankasitraka dia mankasitraka n'io fanehoan'ny Rosia ny heriny ao Ukraine io. Vonona nampy tanteraka ny Rosia izahay io izy ary nanao fanamby mihitsy ty filohan'ny Corée du Nord Kim Jong-un ity fa afaka tonga ady lehibe fahatelo izay miaraka ireo io izy dia ady nukleary zany ary azona iantoka fa hivoaka mpandresy amin'izany zahay. Nofaranany moa ny fanambarana tamin'ny teny hoe mila fantatr'ireo Amerikanina sy ny Union Européenne rehetra ary ny membre ny OTAN zany. Tsy mitsahatra mamatsy fitaovam-piadiana mahery vaika ny Ukraine ho isika ny OTAN ary tsy fitaovam-piadiana ihany ny vatsian'ny OTAN fa ao koa ny fampiofanana n'ireo miaramila Ukrainianina amin'ny fampiasana n'ireo fitaovam-piadiana ireo sy manampy azy amin'ny tetikady andresena ny fahavalo embonana dia ny Rosiana. Ny totaly mihoatra ny $2.7 miliarda ny tetibidin'izany fanampiana rehetra izany tato ato. Ny Amerikanina zao ohatra dia napanatena fa hanome fiara manidina mpiady avion de combat F-16 izay
sady manaraka ny teknôlôjia ny adiny tena moderna zany na ny firenena tsy de nandray anjara teo aloha azy tamin'ny famatsiana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraine dia lasa roboka nanampy Ukraine avokoa. Anisan'izany Polonina izay nanome ho an'ny Ukraine ny fiaramanidina mpiady maro. Ny Italianina koa dia namatsy fitaovam-piadiana mahery vaika arak'izay ananany satria matahotra mafy ny fandrahoana ny Russie izy ireo no izy manakaiky ny sistan'ny Russie no misy azy ireo. Ny teteny Eropa ary nanomboka tamin'ny 14 May 2024 teo ny filoha Ukrainiana nanao tatitra momba ny nampiasany fitaovam-piadiana nomena azy hatramin'izay. Sady mbola nangataka fanampiana ihany koa no mbola amatsiana fitaovam-piadiana azy hatrany hatrany. Ahatanterahany ny fanoherana nyreo fanafiana ataon'ny Rosianina ireo. Afa-po tamin'ny tatitra nataon'ny filoha Zelensky ny tanana ka laza fa vonona hatramin'ny farany ny hanampy ny Ukraine. Nampanantena ny Anglisy ohatra fa hanome fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra ananany anatanterahana ny contre-offensive izay ataon'ny Ukraine amin'ny Russie. Tena atahoran'ny Russie io fitaovam-piadiana Anglisy io satria tena mahery vaika ary mbola tsy nampiasaina mihitsy zany hatramin'izay. Etsikilany kosa ny Rosianina araka ny voalaza teo dia miaraka amin'ny Corée du Nord ao koa ny Sinoa izay mbola milaza fa momba ny fandriam-pahalemana treto kanefa dia hita fa tena mitongilana any amin'ny Russie satria mpiara-miombona antoka amin'ny Rosianina izy na ara ekonomika na ara tafika. Ny Iranianina moa dia efa manampy tanteraka ny Russie amin'ity ady ity. Manampy azy ao koa i Venezuela indrindra hatramin'ny akaran'ny Nicolas Maduro teo amin'ny fitondrana. Manampy ara ekonomika sy ara tafika ny Venezuela tokoa mantsy ny Rosianina. Ny Afrika Atsimo koa dia miaraka amin'ny Russie noho ny Rosianina manampy azy ireo ara tafika sy ara toe-karena. Ny vaovao farany izao dia mianahery vaika hatrany ny fanafihan'ny Russie any Ukraine, manafika ny renivohitra Ukraine dia kevy ankehitriny ny Rosianina ny alatsinainy 15 May sy 16 May teo. Nandefa misila Kinjal ny Rosianina misa 12 andarofana ny Kiev. Laza ny Rosianina fa tsy ho voasaka n'ireo fitaovam-piadiana ny OTAN reto misila alefa reto kanefa dia tsy izany no nitranga fa lavo ny antimisila tao amin'ny OTAN avokoa izy 12 ireo. Na izany aza dia tsy mitsahatra ny fanafihana tena mahery vaika nataon'ny Rosianina tao a Ukraine. Ankehitriny dia tena mihamavesatra dia mavesatra ny fampitehana sy ny fahavoazana eo anivon'ny Ukrainianina. Ofehany dia tsy mitsahatra mihamafana ny ady misy eo amin'ny roton'tadiny Ukrainianina sy ny Rosianina zany. Raha ny fijery azy dia lasa sehatra fampisehoan'ireo mpifanandrina ny herin'ny ara-pitaovam-piadiana Ukraine ankehitriny. Lasa terrain de démonstration de force ho an'ny OTAN sy ny Rosianina mihitsy ary tena potika tanteraka ny tanàna maro ao Ukraine. Efa mametraka fitaovam-piadiana nukleary maro dia maro ny Rosianina ankehitriny ao amin'ny sistany atao hoe Kola. Nitododohany mitandrefana avokoa ireo misila nukleary ireo ary tamin'ny farantsika niresaka ny Zircon, ny Satan 2, ny Poseidon izay tena misila nukleary mahery vaika daholo ary mbola manampy isany zany misila zany ankehitriny, misila mahery vaika mitodika makany amin'ny OTAN ny Rosianina amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'ny famatsiana fitaovam-piadiana tsy mijanona taon'ny OTAN ho an'ny Ukraine dia nanao fanambarana mihitsy ny filoha Rosianina Vladimir Poutine fa tsy tompona andraikitra tsony izy amin'izay mety poahan'ny ady nukleary fa ny OTAN no manosika azy anao an'izany ho izy. Ampiasa fitaovam-piadiana nukleary noho izao famatsiana fitaovam-piadiana ny Ukraine izao zay ozy izy. Laza izy tamin'izany fa mety hahatonga ady lehibe fahatelo izay ady nukleary mihitsy ity ady ity. Efa manomboka mampiasa ny voambolana hoe nukleary foana amin'izao fotoana izao ny Rosianina rehefa miresaka amin'ny filazam-baovao ao anatin'ity ady ity ary efa nanao fandrahonana n'izany foana izy hatramin'izay. Ankoatr'ireo fitaovam-piadiana nukleary avoaka ny Rosianina tao amin'ny nosy Kola izay nolazaintsika teo hoe efa ataony mitododo makany amin'ny OTAN dia manaparitaka fitaovam-piadiana nukleary taktika amin'ny firenena maro izay miara-miasa aminy koa Rosia. Izay lazainy fa toerana stratégique ireo firenen'ireo amelezana ny OTAN amin'ny fotoana tiany anaovana an'izany. Ny fitaovam-piadiana nukleary taktika dia bomba nukleary mazava ho azy fa eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 70 kilotona eo ny heriny. Mba hanazavana azy izy tonana ny sainao ahalala bebe kokoa ny fanazavana dia
raha mandray ohatra ny bomba nandarofan'ny Amerikanina tamin'ny ady lehibe faharoany Hiroshima sy Nagasaki ohatra tsika de 12 kilotonna ny bomba nalefa tamin'ireny zay roa etsy tao anatin'ny minitra vitsy monja ny olona maty tamin'izany. Bomba taktika ny filaza azy sika teo. Ny fitaovam-piadiana taktika dia natao hanapitehana tanteraka tanàna kely ray tahaka ny Hiroshima sy Nagasaki tamin'ireny fotoan'ireny zany, na aéroport lehibe anankiray na port anankiray lehibe na sahala amin'izany. Ka manana fitaovam-piadiana nukleara taktika miisa 2 eo ny Rosianina zay aparitany amin'ireo firenena miara-miasa aminy toy ny Biélorussie, Kazakhstan, Ossetie Atsimo sy ny sisa. Ankehitriny dia efa tena manana bomba nukleara tena matanjaka maro ny Rosianina, akoatra ny Poséidon sy ny Zircon zay efa nitany saitsika tany aloha, dia ao koa ny bomba tsara izay manana hery 50 mégatonnes, zany hoe intelo arivo avoeny amin'ny herin'ny bomba nukleara napoakan'ny Amerikanina tao Nagasaki. Zava-toza raha zany no ampiasain'ny Rosianina tokoa ary mivavaka tsika mba tena tsy afara ny fampiasana an'izany ty ady ty. Taorian'ny fanambaran'ny Amerikanina anomean'ny Ukraine n'ireo fiaramanidina mpiady avion de combat F-16 dia nilaza ny filoha diplomatika Rosianina fa milalao amin'ny afo ny otanina ankehitriny. Miamafy sy miamahery vaika hatrany ary ankehitriny ny fanafiana ataon'ny Russia amin'ny renivohitra Ukraine dia Kiev zany. Betsaka ny fampitehana teo aloha kanefa dia manomboka voatohatry ny Ukrainianina ihany indraindray ny fanafian'ny Rosianina ary tato ato ohatra dia zananaovana n'ity fampianarana ity dia efa misy fanafiana miditra makao a Russia ataon'ny Ukrainianina tamin'ny 17 volana mety eo araky ny gazety filazam-baovao Le Monde izay milaza fa midaroka bomba tao Moscoville mihitsy ny Ukrainianina tamin'ny alalan'ny drone maro. Nanao antsoavy maika ny citoyen Amerikanina rehetra noho izany ny fanjakana Amerikanina mba hiala aingana dia aingana ao a Rosia mba hiarovana azy ireo. Mety hitondra any amin'ny ady lehibe fahatelo tokoa raha ve araka izany ty adin'ny Russie-Ukraine ity. Ataon'ny Rosianina fampitahorana sy fandrahonana foana mantsy ao anatin'ny filazam-baovao ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nukleara isaky ny miamenjakenjana ny fifandonana ka misarosarotra ny ady. Efa nilaza imbetsaka tokoa mantsy ty filoha Rosianina Vladimir Poutine ity fa raha misy zany ady lehibe fahatelo zany dia tsy maintsy ady nukleara hoy izy. Ny vice-président Juin nilazaintsika tany aloha ohatra dia nilaza tamin'ny filazam-baovao LCU ihany rehefa nanontaniana izy hoe tsy tsapanareo ve fa manomboka mitady ho resin'ny Ukraine nareo noho ny famatsian'ny otanina fitaovam-piadiana azy ireo. Dia nilaza izy tamin'izany hoe tsy fantatrareo anga fa ny firenena manana fitaovam-piadiana nukleara tahaka anay dia tsy ho resy mihitsy amin'ny ady mandrakizay. Asa na te ampitahotra sy te aneo ty vice-président Juin ity, Piotr Tolstoy ny anarany hoe rehefa tsy mahomby amin'ny fitaovam-piadiana tsotra zay dia mbola manana fitaovam-piadiana nukleara azonay ampiasaina andresenay noho izany dia tsy resy mihitsy zay. Laza moa izy avy eo namarana ny fanambarany hoe tsy hitanareo amin'ny karta intsony zany firenena Ukraine izany rehefa kelikely eo. Te ampiseho sy andrahoana sahady izy eto ao anatin'izany teny zany hoe efa programany rayé de la carte mihitsy any Ukraine ato ato. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe hitondrany amin'ny ady nukleara ary ve zany ty ady ty tena ampiasa an'ireo fitaovana an'ireo tokoa ve ny Rosianina? Tsy fantatro. Fa ny fantatro dia efa nisoratan'ny apôstôly Jauna ao amin'ny Apokalipsy 7 andininy 7 ka hatramin'ny 1:20 zany ady lehibe fahatelo zany ary milaza ny Baiboly fa ady nukleara tokoa zany satria ny andininy 15 dia manao hoe dia nivahana ny anjely efatra zay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona ahafaty ny abatelon'ny olona. Ny teny hoe ora sy andro sy volana ary taona dia manondro ora mitady voatondro zay ahafaty ny abatelon'ny olona hoy isika tany aloha satria ny hoe amin'ny andro sy volana ary taona dia milaza daty voatondro zay tsy milazain'ny Baiboly hoe roviana fa Andriamanitra ihany no mahalala azy. Zany hoe rehefa tonga zany zay ora iray zay amin'ny daty voatondro io zay tsy fantatra hoe roviana dia ho faty ny abatelon'ny olona eto ambonin'ny tany. Milaza ady lehibe zany sady ady nukleara satria tsy misy ady ahafaty olona be dia be fotoana vitsy tahaka an'izany raha tsy ady nukleara.
rehefa tena nijerena daholo ny dikateny rehetra amin'io hoe ny ampahatelon'ny olona eto ambonin'ny tany io dia milaza ny totalin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany io fa tsy hoe amin'ny toerana manokana tahaka ny hoe Eropa na Afrika na hafa. Raha 7 miliara zany nisan'ny olona eto ambonin'ny tany zao dia 2.9 miliara no anomboka horingana manomboka amin'ny ora amin'ny daty voatondra io. Tsy maintsy ady nukleary vao mahavita an'izany isika satria tsy misy ady afaka andringana olona betsaka tahaka zany amin'ny fotoana fohy dia fohy toy izany raha tsy ady nukleary. Io no ady lehibe faran'izay fohy sady mahatsiravina indrindra raha jerena ny tantaran'ny zanak'olombelona tamin'ny ady lehibe voalohany izay naharitra 5 taona 417 ka hatramin'ny 717 dia 9 ka hatramin'ny 12 tapitrisany maty. Nyraisaina ny firenena rehetra tamin'izany nikambana nanao ny atao hoe société des nations mba tsy hisy tsony ny ady lehibe hahafaty olona be dehibe tahaka an'izany. Fa tonga ihany ny ady lehibe faharoa 7 taona indray ny faharetany 737 ka hatramin'ny 517 10 ka hatramin'ny 90 tapitrisany maty tamin'izany. Tsy nahavita ninina akory ilay société des nations izay natsangana dia nikikika fandriampahalemana indray ny firenena rehetra hoe tsy rariny zao andao indray ikambana anatsangana indray ny ONU anakana ny ady rehetra mety tranga mba tsy hisiny zao intsony. Izay no antony firenena nikambana fa malahelo amlaza aminao fa tsy asakana ny ady io ny ONU ary tsy asakana ny ady io koa na ny sinoa izay manelanelana aza na iza nahoana satria efa voasoratra melony zavatra rehetra rehefa voasoratra ao anatin'io baiboly io izy. Ka tsy maintsy tonga zany io ady lehibe fahatelo io fa tsy hisy asakana satria ao anaty baibolinao io manangasanga io izy ady nukleary io. Ny 9 sy ny 7 no manamafy koa ny maady nukleary azy. Ola hiteny hoe ireo loza 3 loha ireo dia ny afy sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka mivava ny nahafaty ny ampatelon'ny olona. Dia ny 20 manao hoe fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoha ka ireny no entiny mampahory. Milaza endrika porta misile nukleary ny baiboly eto. Ny misile nukleary tokoa ve tsy tahaka ny menarana mamoaka setroka sy solofara ny vavany sy ny rambony. Zany hoy ny soratra masina no hahafaty ny ampatelon'ny olona. Ny apôstôly Jaona tokoa mantsy ry havana dia nentina tamin'ny fanahy taty amin'ny andro farany dia nasaina nijery ny zavatra mitranga izy dia nanoratra an'izay hitany. Ny apôstôly Jaona dia tsy mbola nahita na nahalala misily latr'izay ny ainany fa nisoratany tamin'ny fomba fijeriny amin'ny fanoharana tamin'ny zava-nisy tamin'ny androny na nyratany azy dia hoy izy teo hoe menarana mivoaka setroka ny lohany sy ny rambony. Hitantsika fa misile nukleary zany. Tsy maintsy tanteraka ny baiboly ry havana satria Andriamanitra dia marina amin'ny teniny. Tsy manao fahadisoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy tanteraka. Olona lioka toko voalohany 7:30 hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Milaza ny 4:40 ao amin'io apokalipsy toko 7 io fa pitikafo avany amin'ny onony Eufrata na Moyen-Orient ny atonga ny ady. Tsy ny Ukrainianina na ny Russianina noho izany loatra no tena atonga nyty ady nukleary fipoahany ty fa iainga avy ao amin'ny onony Eufrata zany hoy ny baiboly. Hoy ny teny hoe Vaovao ny anjely 4 izay mifatotra any Eufrata hoy ny lehibe. Iza ilay anjely 4 hoy ianao? Mazava ho azy fa entité 4 lehibe no tiana lazaina amin'izany. Ity adin'ny Ukraine ity tokoa dia misy entité 4 lehibe izay mifanandrina. Ao ny kapitalisma dia ny Amerikanina zany. Mbola ho hitantsika ny fianarana ao aoriana ny hoe soavaly 4 dia ianarantsika ny hoe tombo kase. Dia ho hitantsika eo zany hoe soavaly mainty zany fa ny kapitalisma zany. Ao koa ny soavaly mena dia ny communisme izay mampiseho ny Rosianina sy ny Sinoa izay izy eto. Ary ao ny soavaly fotsy izay mampiseho ny Saint Empire Romain dia ny Union Européenne zany. Ny soavaly mainty sy ny fotsy eto zany dia ny OTAN. Ary ny soavaly atsatra na ny soavaly maitso kosa izay mbola hoenarantsika ny erinany zany hoe dia reo ao Moyen-Orient hoy ny Eufrata, ny Iranianina sy ny Israelianina sy ireo silamo ao Moyen-Orient rehetra io. Ireo no hitantsika teo fa tonga nyty ady ty ary milaza teo ny baiboly fa tsy ny Rosianina na ny Ukrainianina na ny Union Européenne na ny Amerikanina ny tena pitikafo
anapoka ny oady io fa ry zareo ao amin'ny omny eufrata moyen-orient zany Russianina ho tsika teo de miaraka amin'ny ao ny iranianina amin'ity ady ty ny iranianina ny ao amin'ny omny eufrata manana fiaraha-miasa aratafika ny iranianina sy ny Russianina zay iraisan'ny tendro ao Rosia ary mamatsy fitaovam-piadiana drone any Russianina ankehitriny ny iranianina. Ny iranianina de efa tena tonga amin'ny stadiny manana fitaovam-piadiana nukleary tena mahery vaika tokoa ary efa nanomboka tamin'ny 2014 izy nefa nikonikonina zany niaraka tamin'ny Russianina sy ny Sinoa. Tena miditra amin'ity ady ity zany ny iranianina zay fahavalon'ny Israel satria milaza matetika ny iranianina fa raha vao tafatsangana zany fitaovam-piadiana mahery vaika atsangana zany zay potrehany de hidaroka bomban'ny Israel izy mba ho rahe de la carte mihitsy Israel. Ny zava-mitranga ankehitriny de rehefa nahita ny Israelianina fa miditra manampy ny Russianina ny iranianina de manampy ny Ukraine koa sy ny otanina Israel. Vao tamin'ny herinandro ny 15 mety eo iny ny Israelianina no nilaza fa anome an'ny Ukraine anti-missile balistika irovany amin'ny missile Russianina. Tena avolenta de avolenta tokoa mantsy sady manisany matanjaka indrindra ny anti-missile Israelianina ary ny adin'ny Israel siran de tena mamaivay mihitsy tato atoko ny mpandinika geopolitika rehetra sy ny mpandinika eschatologie zay siansa mandinika momba ny andro farany de samy milaza daholo fa tena atahorana mihitsy ty adin'ny Russie-Ukraine ty ho tonga amin'izany ady lehibe fahatelo zany. Milaza ny ady lehibe fahatelo koa manko Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo 4:4 manao hoe ary andre ady sy filazana ady ianareo ka mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy tonga zany nefa mbola tsy tonga ny farany. Inona ny tiany Jesosy lazaina amin'izany? Tsy maintsy tonga io ady lehibe fahatelo io fa tsy io akory ny farany. Ny olona mantsy betsaka amin'ny hevitra fa io ny farandro. Ny Baiboly milaza fa ho avy amboninahitra lehibe eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy ka anjaka ry fotoana eto ambonin'ny tany aloha. Fotoana fohy de fohy aorianan'io ady lehibe fahatelo io zany fiaviany zany. Noho izany de tsy mbola tonga ny farany no teny teo. De hoy ny andininy manaraka hoe fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary isy mosary sy horohorotany amin'ny tany samihafa. Io no milaza lay ady lehibe fahatelo zay hitsangana ifamely amin'ny bomba nukleary ny firenena rehetra sy ny fanjakana rehetra. De mazava ho azy fa hiteraka mosary manera-tany zany araka ny lazaina teo ary tsy moramora zany. Mazava be koa fa isy horohorotany maro vokatry ny fipoahana bomba nukleary maro zany. De hoy ny toy any teny milaza hoe izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana. Io ady lehibe fahatelo io no fidirana amin'ny akatoky ny 3 taona sy tapany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy zay fotoana anjakan'ilay antikristy sady fahoriana lehibe zany. Ty ady lehibe fahatelo ty tokoa mantsy mitohatra ekaran'ny antikristy eo amin'ny fanjakany. Raha iverina iresaka lay ady lehibe rehetra teo sika de taorian'ny ady lehibe voalohany io sika de nikambana ny firenena rehetra nanangana ny atao hoe SDN mba hampitsahatra ny ady rehetra tsy isin'izany tsony. Taorian'ny ady lehibe faharoa indray de mbola nikambana ny firenena rehetra nanangana ny ONU mba tsy isin'ny ady lehibe toy izany tsony. Fa rehefa tonga ny ady lehibe fahatelo de mbola ikambana ny firenena rehetra anangana ny inona ho ianao? Anangana ny atao hoe gouvernement mondial zay tohatra ekaran'ilay antikristy ho isika teo. Ka de ho filotokana tsy refesy mandidy nitondra nyity zao tontolo zao ty ao anatin'ny vanim-potoana fohy atao hoe fahoriana lehibe lazaintsika teo. Efa tena katoko zany tsika zao. Efa eninao etsy sy aroa zany teny hoe mondialisation zany. Mondialisena daholo ny zavatra rehetra ary kontrolena tanteraka ny olona rehetra. Ny OMS no mifehy fahasalamana rehetra. Tsy afaka mandeha reritsony ianao amin'ny resaka fahasalamana fa fehezin'ny OMS daholo io sehatra io. Nahazo ny fanjakana teto amintsika zany fifehezana zany tamin'ny CVO teo tamin'ny Covid. Ny OMC no mifehy commerce toy izany keo. Ary ny religion mondiale de efa nitsangana tamin'ny 17 zay efa nanao ny congrès fahafitony izy tamin'ny septambra 2022 teo tao Kazakhstan. Efa nitsangana koa mantsy zany religion mondiale zany zay tarihan'ilay bibidia faharoa ny Baiboly. Mondialisation ara-pivavahana koa zany. Anangona ny religion rehetra misy izy
dia anangona ny fiangonandehibe rehetra sy ny fiangonana zandriny rehetra zay mety miaraka aminy, tsy ny kristianina any fa ao daholo ny finoana rehetra, ny boudista, ny hindoista, ny silamo sy ny jodaisma efa mikambana zany ankehitriny miara mivavaka ary efa manangana ny atao hoe religion mondiale. Tsy maintsy tanteraka ny baiboly ry havana ary teo ambany masinao no nanantanterahana an'izany, fa mety ny lalovantsika tamin'ny tsy fahalalana zany fa efa io mitsangana io izy. Misy ao Berlin any Allemagne zao ny atao hoe House of One na hoe Maison de l'Amitié. Nametraka ny vato fototra voalohany nananganana ny zareo tamin'ny 720 meteo. Trano lehibe iray izay iarahan'ny sinagoga ho an'ny jodaisma, moské ho an'ny silamo ary eglizy ho an'ny kristianina. Iara mivavaka ao reo ary anamafy an'izany rafitra religion mondiale zany zay efa mitsangana zany. Efa 10 taona ny konokononana an'izany tao Allemagne. Ny Émirats Arabes Unis koa dia efa nanao tahaka an'izany trano lehibe 3 mitovy indray zay eglizy ho an'ny kristianina, sinagoga ho an'ny jodaisma, ary ny fahatelo dia moské ho an'ny silamo. Trano lehibe 3 mitovy endrika ireo. Abrahamic family house indray no ilazany azy. Iara ivavaka ao ireo finoana lehibe 3 ireo zay ivon'ny religion mondiale. Araka ny soratra masina dia tsy avela isy anana fivavahana hafa ivelan'ireo tsony atsoatsy, fa ho fehezina ny fivavahana ka hovonoana hoy ny baiboly izay tsy manaiky ny rafitra petrak'ireo gouvernement sy religion mondiale ireo. Hoy ny apokalypsy 7:15 hoe ampamono izay rehetra tsy mety mekohaka eo amin'ny sarin'ny biby izy. Daniel 7:20 dia manao hoe ampamono ny mahery sy ny olo-masina izy. Daniel 7:1 dia manao hoe izany tandrika zany dia anoto ny olo-masina ka haresy azy. Izy fanenjehana sy famonoana ny tena kristianina mifototra amin'ny fotom-pampianarany fa tsy ety anaraka ny tirafitra zay ho atsangan'ireo ty. Anenjika sy hamono ny fivavahana rehetra zay tsy mety hiaraka aminy izy ary iray tendro amin'ilay président mondial zay ataon'ny baiboly hoe biby ty voalohany. Efa hitan'ny baiboly mialoha ary efa voasoratra mialoha daholo ny zavatra rehetra ry havana ary miazakazaka makantsika io. Manara-masitsika zany zao hoe inona ny tranga rapitso, ny atoroko anao androany dia raiso ireno tany tsara ny filazantsara zay efa nitoritsika teto foana satria marina amin'ny tenin'ny tompo. Hoy izy ao amin'ny Jauna 7:15 hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Io ny filazantsara zay tsy maintsy andehanantsika. Ny ateraky ny rano dia atao batisan'ny rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao aoriana ny fibebahana, ary efa nazavaintsika tany aloha foana fa tsy afaka mihitsy tsika raha tsy rano be io. Ary ny ateraky ny fanahy dia ny mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina. Mazava be ny fanambaran'ny apôstôly Petera azy ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta izay nahaterahan'ny fiangonana voalohany. Rehefa nipetraka ny fanontaniana voalohany tamin'izany fiangonana voalohany zany hoe inona no ataonay mba hovonjena, dia hoy izy hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo fahamelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mbola izany ihany ny teny fikasana mbola amonjenantsika ry havana mandraka androany satria hoy ny 9:30 hoe fa teny fikasana tanao io le teny fikasana amonjenantsika dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho any izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamanitsika anaton'azy. Na isika lavitra ty amin'ny 320 ty aza zany, na iza atsony Jehovah Andriamanitsika anaton'azy dia mila mibebaka atao batisa mandray ny fanahy masina ny famonjena azy. Zany ny teny fikasana amonjenan'ny olona. Tapitra ny fandaharantsika androany, aza vela isy anakana anao tsy handray ny filazantsara na inon'inona ho avy dia aza vela koa isy anakana anao tsy anaraka ny toyany fandaharana. Amin'ny manaraka indray veloma tokoa.